Salama daholo Tija eto amin'ny soasoa zany soasoa Tafazara ihany koa amaly ny fanontanianareo napetraka tao amin'ny soasoa Tafazara mikasika ny hoe ahoana no atao mba ahafahana manana fahatokisantena, zany hoe na fampitomboana fahatokisantena zany raha ohatra hoe somary ambanimbany izay, de reto zany vitsivitsy zara zany vitsivitsy mety hanampy anao ahafahanao mampitombo ny fahatokisantena, zany hoe efa niresaka tamin'ilay olona ihany zany resaka tamin'ny vatana fa ity zany ohatran'ny hoe fanampiana an'izay satria mety hanampy ny hafa ihany koa. Zany hoe voalohany zany ampitao amin'ny vitanao hatrany ny zavatra kasainao, zany hoe ny mampitaha ny zavatra vitanao amin'ny hafa zany tsy manampy loatra fa mampitaha ny zavatra tsara izay vitanao no ianganao hatrany, zany hoe mankalaza ny zavatra vitanao de mankasitraka ny zavatra tsara izay vitanao, zany hoe na nisy hoe tsy nahomby ary de tsy maninona, iny ihany koa zany atao ohatran'ny hoe fefy ioaranao amin'ny zavatra hoe nety kokoa noho ny zavatra iny zany. De miaraha amin'ny olona manandratra, zany hoe mifanandrata amin'ny olona izay mahatoky sy manandratra anao, zany hoe manampy, misy fiantraikany be amin'ny fahatokisantena zay satria raha mitakosina amin'ny olona tsy mahatoky tena lava ianao de tsy manampy anao zany izay ohatran'ny hoe handresenao an'izay tahotra, satria misy tahotra ao ambadiky ny tsy fahatokisantena. Karakarao ny tenanao, mangala fotoana zany hikarakaranao ny tenanao ankoatran'ny zavatra izay ataonao andavanandro. Ny fikarakarana tena ao anatin'izany misakafo tsara, manao fanatanjahantena, maka fotoana hisaintsainana mangina, inona koa, ny mifampita torimaso zany hoe matory tsara, adiny 8 eo zany no ilain'ny olona lehibe io zany na hoe zaza 14 taona miakatra, misy manao mihoatra zany fa amin'ny ankapobeny io, de fangorana ny tena zany hoe adiny 9 adiny 10 eo zany na adiny 9 ny antsasany koa arakarak'ilay olona, na adiny 9 koa mety manampy ny olona fa raha ny tena izy de adiny 9. De fahaefatra, fangorana ny tena, zany hoe ity le resahantsika foana karazana compassion hoe tsy masiaka be amin'ny tenanao, tsy mandedy teny ianao rehefa misy zavatra tsy nahomby ohatra, de ianao ihany de efa afaka manampy anao manandratra an'izay hoe tsy maninona zany amin'ny alalan'ny izay idirantsika fadimy hoe mitenena teny mandrisika anao, teny miabo, rehefa misy zavatra tsy nety zany ohatra hoe nataonao de ianao ihany de afaka miteny mandrisika anao, ohatra hoe vitako io, tsy maninona ny manao fahadisoana kely fa hiezaka tsy maintsy hoarako io fefy io, ohatran'izay ohatra de efa karazana teny mandrisika, ohatra hoe mendrika ny tsara, manao izay vitako ohatran'izay hatrany. De ny farany aza matahotra manao tsihy, rehefa hitanao zany hoe misy zavatra fantatrao fa tsy mety ary tsy mety aminao de aza matahotra mihitsy manao tsihy. Hay mbola nisy kely hanampiako kely le resaka le hoe manao tsihy ohatra zao hoe fantaro ny zavatra tianao sy hainao, de zay zany no trandranao, zany hoe rehefa manao zavatra tianao sy hainao hatrany ianao de moramora kokoa ohatran'ny hoe mahatoky, satria iny zany efa harenanao, efa ao anatinao, zany hoe tsy mila miezaka manao zavatra, moramora kokoa na ny miandry zavatra vaovao ary amin'ny alalan'ny zavatra efa tianao sy hainao, de zay no trandranao hatrany, de ireo rehetrarehetra ireo zany manampy anao hatoky tena rehefa manao zavatra ianao. Ity zavatra ity zany ho an'ny olon-dehibe na le olona efa mahatsapa-tena, ho an'ny ankizy indray zany de anjaran'ny ray aman-dreny no manome an'izay fahatokisana izay any aminy sy manosika azy manandratra azy amin'ny zavatra efa hainy ihany koa, henoina izy henoina ny filàny ary
tsy rehefa misy zavatra tsy nety zany nataony ohatra de tsy tonga de avy an-trano de mibedy fa resahana le izy a, na ohatra hoe mitomany izy a de ampanginina aloha zany ohatry ny hoe le fifampitokisana aloha zany a no tsara volena sy ambolena zany eo am'fifandraisan'ny ray aman-dreny satria ny fahatokisan'ny olona anankiray a de hatrany am'fahakely a no manomboka, zany hoe tsy tara aloha raha ohatra ka efa mahatsapa teny ianao a ka mbola mitaiza anao indray sy manabe anao fa ny ambola kely izy zany a no tsara kokoa de efa volena sy ampiana tosika ny ankizy. De manantena fa nanampy anareo zahay a sy ohatry ny hoe mba nisy zavatra niraisina kely, raha misy fanontaniana de aza misalasala miditra ao amin'ny hafatra miafina de mirary soa, misaotra tompoko.